HCC mbola fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ihany ve hoy Rivo Rakotovao. Famoahana IST misy tsindra avy any ambony hoy Maître Olala. Piasan'ny kromita malagasy tsy emotra amin'ny fitakina ny karamana hatramin'ny farany. Avahina mitafitafindray tompo kilasy sy tompo vavy no erabananao ny tokantrano amin'ity alarobia 12 febroary 2024 ity fotoanan'ny fampahalalam-baovao izay anasananao ampitiavana ampanajana ihany koa hitoetra hiaraka amin'ny MBS. Hoeny amin'ny lapana nosikely entsika amin'izao fanombohan'ny vaovao izao ny alahady teo no nigadona tandrazana ny filohan'ny antenimieran-dolona Rivo Rakotovao. Tamin'ity androany ity dia nampiantso ny mpanao gazety teny amin'ny lapana nosikely ny tenany ny tafa mivantana momba ny fanehoan-kevitry ny HCC sy ny didy izay navoaka tamin'ny herinandro lasa teo. Ny andinindin'izay eo amin'ny ango-baovao ny Germaine Menjanahary eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Mbola fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ihany ve ny HCC eto Madagasikara. Miompampana ny tsy fanaran-dalàna saingy ny hita dia mody fanina ity androm-panjakana ity manoloana izany raha toa ka tsy mamoaka didy fanankonana maso ho an'ny mpitory tahaka ilay didy momba ny fitoriana fanitsakitsahana lalam-pandrenana izay nataon'ny filohan'ny Repoblika napetraky ny HCC teny amin'izy ireo. Na filohan'ny Repoblika ary izy tsy fahefana mpanao lalàna izy. Aloha zay mba hanany olona fa tsy rehefa filohan'ny Repoblika dia azo ny atao daholo rehetrarehetra. Natao mpanjaka izy raha zay fa tsika Repoblika. Ary anatin'ny lalam-pandrenana tompoko dia misy aminazy ao amin'ny article 120 ny didy avoaka ny HCC dia tsy azo ivalozana zay ngamany amintsina azy tsy maintsy tanterahana tsy azo ivalozana tsy azo interprétena akory afaka manao demande d'interprétation raha tsy azonao ilay izy fa tsy azonao ianao no miinterprété hoe ataoko ty na tsy ataoko ty aza dino fa ny senany tsy manana fahefana manao déchéance na manao motion de censure tsy fahefana izy zany tsy nagataka an'izany zahay fa zay dia nanamarika hoe misy tsy fanaran-dalàna ataon'ny mpanatanteraka amin'ny didy zay navoaka ny HCC zay nametrahana iny inona nefa mifagagana mitranga nefa aveo ny HCC ihany no mitsipaka ny zavatra navoakany hoe tsy maninona le daty fa zavatra tsy dia ihanina loatra iny raha atao amin'ny teny malagasy zany azo atao gasygasy zany iny dia reto le lalàna reto zarazaraina reto zany averinany ratification fa nisy an'izany ve le didy eo mantsy manahirana mahatonga ny nametraka hoe sanatria zava misy firaisana tsikomakomba eo amin'ny tsy fanaran-dalàna tsy fanakorontanana firenena avy erona mandeha fa firenena makaizy isika. Fanandritra ny tafa tamin'ny gazety izay nataon'ny filohan'ny antenimieran-dolona iny ihany koa izay natao teny amin'ny lapana nosikely dia naneo ny heviny ihany koa ty filohan'ny androm-panjakana ity mikasika ny fangatahany ireo solombavam-bahoaka ny andinindin'izay hoentin'ny Germaine Menjanahary sy Mathieu Princy atrany. Tsy mazava intsony ny tena rafitra misy any Madagasikara amin'izao fotoana. Rafitra demokratika no lazaina saingy manjaka ny bodongerona sy ny fitsabatsabahana amin'ireo rafitra itsatsokajina ataon'ny fitondrana sy ny ekipany. Raha ny hita mantsy dia voabaiko hatramin'ny didim-pitsarana ny eto Madagasikara. Fa nisy inona tsy zakatsony ve zany ilay izy sa mba hampanginginana ny resaka fanapaha-kevitra didy navoaka ny HCC herinandro lasa moa ny ratification dia aloha mba manao an'ity zany mba amin'izay mba mananonany ambony balasy eo nyandray ny interprétation satria gaga ihany zany zay nanana sénateur Gadra fa zay kosa aloha tady dia tsy nangataka ny hoe andao izy tsy natrika fivorina tsy natrika fivorina mihitsy satria fantatray fa tany ampigadrana izy ninay zay za tsy miteny ny aho fotsiny manaitra dia hoe inona nampahovy hevitra ny Assemblée nationale ataony alelan'izay taorianany elan'le ministre dia teny nataon'le ministre venona tonga hoe tandremo fa lasa fantatry ny olona zany ny zavatra atao ve nefa to fantatry ny olona ilay satria tamin'le commission spéciale zay misy koa ato dia nivoaka namoaka izy hoe tokony avoaka ireo nahatonga ny atevitra be eto firenena hoe fa nga tsy misaraka ny fahefana ny mpanao lalàna sy ny fahefana mpitsara.
Fahita olona raradraraka tato ato ny famoahana IST na tsy fahazon-dalana mivoaka ny Madagasikara. Misy ambadika politika ny famoahana izany misesisesy ato amin'ny fanjakana ity, hoy ny fanambarany ny mpisolo vava iray Willy Razafinjatovo na i Maître Olala. Jessica Miray sy Manora Andriamalala mitondra ny andindindiny izay. Hatramin'ny ity taona vaovao 24 ity, efa olona roa izay no nomeny fanjakana IST na tsy fahazon-dalana mivoaka ny Madagasikara. Raoul Larzaka Rabekoto, filohan'ny FMF, ny Rado Rafalmanana, filohan'ny ONG ny fanany mahaolona. Hita ho misy tsindry ny fahamoahana azy ity tato ato izay avy amin'ny fahefana mpanatanteraka. Ka ny IST zany dia avy atikatra amin'ny procureur général no mametraka an'io fa tsy ny administration. Ny procureur général no mametraka hoe ty olona tia manarara sanamsana amizao ka no zany dia alefa any amin'ny intérieur dia l'intérieur mandefa azy any amin'ny PAF zany any amin'ny Ivato dia voasoratra ao amin'ny PAF io zany fa ty olona sana amizao dia tsy afaka mandeha. Zavatra manirana manko nefa na izao ary natao tsika procureur général manome an'le zay baiko zay matetika ary zava-misy ariainantsika isan'andro san'andro dia milaza mihitsy hatramin'ny le ministre teo zao ministre de justice ao nyfatelo nilaza fa hoe masy pression foana zay ary tsy tanty io zavatra io fa na ny procureur général nge ambany ny fahefana zay omboniny ao ary ao anatin'izay rehetrarehetra zay zany dia na dia misy ary ny fitsinjaram-pahefana atao hoe ny exécutif, législatif, ny judiciaire dia matetika ny exécutif no mame sy manome baiko ny judiciaire. Tampona zany le judiciaire amin'izay fotoana zay dia tsy maintsy manatateraka ihany zavatra tedavindreo exécutif ireo profo zany ao mbola veriko ihany dia miteny ministre teo niala teo. Eo zany dia petratsika le izy hoe ty IST miraradraraka ty tsy fantatro filazana azy fa hoe dia amiko dia miraradraraka misy le izy. Misy ambadika politika ihany koa ity famoahana IST ity hoy hatrany fanamafisany Maître Olala. Le olona hoe mifanaraka amin'ny na amin'ny antoko ny fitondrana amin'izao fotoana izao voan'ny IST fa olona hoe tsy mifanaraka ary tsy tokisan'ireo na tsy mitovy hevitra aminy ireo rehetra ireo no mahazo ny IST fa tsy le olona hoe miaraka aminy akory. Marina fa rahantsika mahita sy miara-miaina fa hoe be da be amin'izao fotoana izao amin'ny fotoam-panjakana manao ny tsy mety ary ny tsy rariny nefa tsy misy IST reo, tsy misy notam reo, tsy misy fanenjikenjena araky ny dossier reo fa raha mahita amin'izao fotoana izao fa dia fanjakana dia manao marina n'le hoe fanenjena corruption hoe izao tolérance zero fa le tsy anatin'ny fitondrana sy tsy mifanaraka aminy no enjena fa le olona aty ivelany sy tsy mitovy hevitra aminy. Ny fantatra tsy nahazo rary ny filohan'ny FMF raha nampiakatra ny raharaha teny anivo ny filan-kevim-panjakana raha namoaka ny didy omaly. Tahotra savaly faty politika ity fanenjehana ataon'ny fanjakana ity. Fa manoloana ny tsikera izay mahazo ny CFM amin'izao fotoana izao dia naneho ny heviny ihany koa izy ireo nandritra ny feonany tamin'ny mpanao gazety tetsy amin'ny fobe toerany tetsy Ampefolo. Germaine Menjanary sy Mathieu Prince no nanao ny fanadihadiana. Manana teti-bola manokana avy amin'ny fanjakana ny CFM na ny komity ny fampihavanana malagasy amin'ny ampandehanana ny raharaha ao anatin'ity ravitra ity. Mazava ho azy fa volam-bahoaka io. Hatreto anefa dia petsaka no mahatsapa fa marisarisa tanteraka ny andraikitra ity ravitra ity. Ny voalaza dia olany tsy fahampiny ny oenti-manana no tena sakana amin'ny fanatanterana ny asan'izy ireo. Misy fifidianana antsika teo, fifidianana Solombavombaovy, fifidianana filohan'ny Repoblika, fifidianana communal. Na tsy tonga lafatra aza ny resaka fampihavana-pirenena mba nisy ny zavatra azontsika nosorovina noho ny ezaka nataony tsirairay. Teo ny nataony CFM fa teo koa ny nataon'ireo mpisehatra ara-politika izay niezaka ary nahatsapa fa tsy mendrika ny firenentsika ntsony hisiany zany crise politika zany. Ny CFM dia rafi-panjakana napetraka ny lalam-pandrenana antsika. Voalaza an'io fa manana budget ny CFM izay voten'ny parlement. Karaha manana ny olona miasa ato ary anatanterahana ny asa izay ataonay fa nilaza hoe afapolo sarosarotra ihany satria
betsaka ireo asa tiaka atao nefa noety manana somary marisarisa dia izay zany no anisany hoe manatsairana anisany takiny ireo ny haramboina tamin'ny ireo crise politika ny fanisy teto amintsika satria voalazan'io lalàna io fa tokony hisy ny fanonerana nefa tsy misy petrabola na ariary mikasika an'izany. Fananeo ny heviny ny mpitsabo no sady loolona iray momba ny fianaky ny coronavirus maneran-tany. Ny fahitany ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana momba ny ady atao amin'ity valana retina ity sy ny tsy idiran'io virus io raha teo ihany koa eto Madagasikara. Fanady adiny Asin'Andriamalala eo amin'ny sariny toky Ramarola. Tsy araka ny fahaizany mpitondra misehoseho amin'ny endrika ivelany, ny fanaitarana ataony ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny fiadiana ny varanaretina coronavirus. Raha tsorina dia toa miraviravi-tanana ny mpitondra. Tsy vitsy amin'ireo firenendehibe nefa no sahirana miady amin'ny fidiran'ity coronavirus ity ao amin'ny taniny. Saingy isika eto Madagasikara toa manao ambanin-javatra izany. Amin'izao fotoana izao zavatra tsikaritra aloha dia ny IEC, information, éducation, communication avy amin'ny ministère santé hitako mbola marefirefy ihany zany amin'izao fotoana izao izay tonga amin'ny olona tsiraray ankandrandray mahatonga panika. Misy mividy masque. Le masque reny nge marina hoe mety atao mpitsabo mety atao tsy iry amin'ny masque reny no tena conçu anaovana ny iarovana amin'ny coronavirus fa misy masque FP2 zay zany le masque tokony ho atao raha ho alefanao masque atao le vao maika panika ny olona tsara aloha eny amin'ny aéroport zany efa nasina hoe tsy misy sidina avy any Chine na 14 jours avant zay tsy makaty amintsika tsony efa tsara zay fa mipanika amin'izao fotoana izao misy voansery fotoana ny sery nge zao fotoana ny allergie misy ny kohaka tonga dia mipanika daholo coronavirus ty zavatra ty dia eo le zavatra zany fisian'le hôpital anosialy dia efa zava-dehibe fa samy insiste ataovy bebe raha mba azo atao re betsaka ny communication haitsika manao ampivo le communication fampianarana ny vahoaka eny an-dalabe rehetra eny zany hoe mety asiana fiara ohatra mba mitety mba miresaka contact direct amin'le mponina zany momba ny prévention io mba tsy isian'le panika général raha toka tafiditra eto iriko aloha tsy ho tafiditra eto le otrika aretina. Firenena maro no efa misy an'ity coronavirus ity ary efa tafiakatra anarivony no matiny tandrininy raha nitatitra farany voaray. Vaovao any Breville any dia nanatanteraka fitokonana fitakiana karama indray androany ny mpiasa teo anivon'ny Kromita malagasy nanao antsoava amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny mba hijerena ny maharary azy ireo sy ny hoaviny ihany koa. Ravira Zafy Mahenina sy Andry Rakotomalala no mitondra ny andindiny izay. Nanomboka ny 12 Novambra teo no tsy nandraiky karama ny mpiasan'ny Kromita malagasy no mba ambady amanjanaka izy ireo nanao ny fitakiana manao antsoava ihany koa amin'ny fitondrana ankehitriny. Misy fanazavana avy any amin'ny mpitatana tsy misy fialatsiny ahoana moa ny fomba andeferanay amin'izany zahay tompoko dia vonona zay ny tsy mampiamotrana iny efa nahazo menace zay fa licenciement sans préavis no mahazo anay raha tanteraka ny androany andrasatsika zany ny licenciement sans préavis avy any amin'Andriamatoa ny Rakotomanatsoa sy ny ekipany alao anao jerentsika azy rehefa nomena le 13e mois dia mahagaga fa afatra manokana mihitsy avy any amin'ny tale generaly aza omena zalahy efa dareo amin'izay zany zalahy matahotra dia rehefa matahotra zalahy dia mihemotra dia rehefa mihemotra zalahy dia mihemotra amin'ny vahoaka dia rehefa mihemotra amin'ny vahoaka dia atelony ny vola zay veny aketsika tsy mety atsika zany fa anaty oroana androany ary zay aleonay mahita olona efatra voaroka tonga any amin'ny fitondram-panjakana ty resaka ty dia voavan'olana tsy maninona na voaroka ary zay amin'izany. Misy olona mikasana korontana ny hetsika azy voakaramany ambadika hoy izy ireo na mitandrina azy ireny ny mpiasa nandritra ny fionana nataony.
misy andimolombitsy mpanakorontanany a mandendeha manao portaporta ny sasany manatonatona ny namana sasany mivory sy milalao ny sasany tsy nisy resaka mihitsy teto a hoe anongana ny dezenirina rakotomana-tsono ataotsika eto tsy anjaratsika zany za miteny aminareo fa raha ohatra ka nanana zany fahefana zany tany amin'ny avril na mai dia efa tsy tamin'ny plasiny le rangaha io fa tsy manana an'le fahefana dia mbola eo izy hatramin'izao ka aoka ho anareo mpiasa olombitsy izay ampiasainy zalareo mba tongavanareo saina fa hery famoretana no ampiarineto isaky ny mba tehetra kely le mpiasa dia raha onana zany ny zavatra iainaneto dia mingavy anareo le misolelaka reny aza mba misolelaka tsony re tompoko fa tsy ikiny miaravo mafeto tsy ara-dalàna ny fanomezana tany 9 hektara any Bamangoky ho an'ny arabo izay nataony fanjakana. Misy ny dingana maromaro izay tsy maintsy atao vao afaka miroso amin'izany saingy nodingan'ny fanjakana avokoa ireo dingana ireo. Jessica Miray sy Manorandre Malala. Resabe ity tany nomenan'ny vazaha eto Bamangoky ity. Mitady ny fomba rehetra mihitsy anefa ny fanjakana manadio tena. Antsoina hatramin'ny solombavam-bahoaka sy ny minisitra milaza fa ekeny imponina ny antoerana ny fanomezana io tany io. Dia tamin'ny fotoana tony ahoana no naka ny fanjakana ny hevitry ny mponina tany antoerana. Toa taratasy efa vita sonia mikasika ny fifanarahana mantsy no hita. Safandreberebetsaina atao toy ny hoe efa manaiky ny akana ny tany ny mponina etsy Ambotrimanjaka. Ny hita dia tsy manaraka ny dingana tokony atao ny fanjakana tamin'ny fanomezana tany 9 hektara ho an'ny orinasa vahiny iray Elite Agro LLC ity. Satria effectivement ahoana moa resaka Ambotrimanjaka, ahoana moa metra hoe anio, ahoana hoe misy ny karazany. Pourquoi ce serait toujours misy financement extérieur na hoe olona miasa avy any ivelany no omena ny marché ny zavatra reny. Dikan'izay zany misy retour de l'ascenseur zany avy aty amintsika. Ka raha ohatra ianao manontany an'izay ny zava-misy eran'izao tontolo izao sy ny lalàna dia hoe raha misy zavatra tahaka an'ireny tsy maintsy manontaniana ny hevitry ny vahoaka hoe concerné na resaka hoe entre particulier fotsiny ary hoe misy fiantsona atao affichage amin'ny fokotany dia tongava ireo fa misy an'izao zao dia fanatrika amin'ny vahoaka. Indrindra fa zavatra ngeza be tahaka an'izany anontanio ny hevitr'ireo vahoaka ireo any Ambaikily sy ny any amin'ny Tanambe sy ny toerana sa Bamangoky iny fa tsy tonga dia hoe enao fotsiny mba napaka avy aty ivelany ity aty ambony aty dia izay le izy tsy mety zany. Tady dio fotodrafitra sagoavana sy tsara indrindra eto Madagasikara ity eto Bamangoky ity. Famatsim-bola maro ihany koa no efa nolanin'ny fanjakana malagasy teto. Ary fantaro fa tany anisan'ny mahavokatra eto Madagasikara izy ity. Saingy ny vahiny izany izao no ihanoka ny tombotsoany. Nisy androany ny fankakevitra ny raha natao amin'ireo firaisamonim-pirenena teny amin'ny la résidence Ankerana momba ny lalàna mifeny arenakibon'ny tany na ny code minier eto amintsika. Fiarahamonim-pirenena maromaro araka izany no namaly ny antso ny andinindin'izay hoetiny Asinandre Malala sy Tokira Marolahy. Tsy mifanaraka amin'ny vanandro ankehitriny intsony ny lalàna mifeny arenakibon'ny tany eto Madagasikara. Tsy nahazo lanja ny teratany malagasy raha atao ny fampitana amin'ny fanomezana alalana hitrandraka ho an'ny teratany vahiny. Mila arenina ny lalàna ifehizany rehetra izany ka samy nanomeny heviny ireo fiarahamonim-pirenena tonga nanatrika izany. Dia izao zany ny rehetra ny société civile zany tena mieritreritra hoe ilaina ny fanaovana azy. Araka ny teneniko teto tsy mifanaraka amin'ny zava-misy satria zavatra tsotra fotsiny teneniny. Tany manan-karena Madagasikara fa maninona antsika olombelona amboniny eto ny mahantra. Dikan'izay zany misy foity mifity ny harem-pirenena, mifity ny harenakibon'ny tany ka raha tsy fatorana tsara dia manahirana. Faharoa manarakaraka an'izany ny vahoaka ny tena tompony io, izy any amin'ny communauté zany ny tompony tsy hivelona amin'io resaka minina io fa tsy izay ny zava-misy fa
misy hono grand exploitant dia misy ny petit exploitant fa maninona ny voaka malagasy no atao petit nefa azy ny harena hito amin'ity tany Madagasikara ty dia zay zany nahatonga amin'ny maha président l'association des jeunes pour la protection des droits de l'homme de la démocratie et des valeurs républicaines dia nasainatiny tenako zany dia hanome an'izay sosikevitra zay indrindrandrindra ny tany vahoaka any amin'ny communauté izay misy arena kibony tany koa ny ao ambaniny mila zavatra hifanarahana amin'ny vahoaka daholo ny zavatra tokony atao eto Madagasikara satria tany manan-karena Madagasikara misy minina daholo ny any ambany agny dia raha hoesoa ho angadiana daholo ny minina dia hipetraka izany olombelona dia raha lanitsika androany ny arena kibony tany dia inona ny hoantaranaka ny manaraka agny atolotra ho an'ireo komity mpitarika ny hevitra rehetra tapaka tamin'ity fakakevitra androany ity ary tsy maintsy ho tonga eny anivon'ny anteny mera rotonta rehefa avy mandalo ao amin'ny mpikambana anatin'ny governemanta. Fa eo amin'ny vaovao ny mety ho tetry ny andro kosa indray dia hiabetsaka ny rotsakorana ny sabotsy sy ny alahady ho avy izao raha ny vinavina ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro nivoaka androany tamin'ireo ratolak'andro teo. Misy ireo faritra izay efa nahazo fampitandremana miloko mavo sy miloko maitso. Ravirazafy Mahenina sy Tahiriny Aina. Miamanantona ny morontsiraka tsy nananosy ny sisandrahona navelany Rivotoza Francisco no nitosiky ny alzay. Izy fikorontanana noho izany toetry ny andro morontsiraka tsy nanana sy mifatry ny avoatany manomboka ny izoma alizao hatramin'ny alahady. Tokony ampiatra avy hatrany ny fampitandremana amin'ny fahabetsahany rotsakorana izay mahazo loko mavo i Brickaville, Manoro, Vatomandry, Antanambao Manampotsy, Nosy-Varika, Mananjary, Manakara ary Vohipeno. Mahazo fampitandremana amin'ny loko maitso kosa Feno Rivatsinanana, Vavatenina, Tomasina Voalo, Tomasina Faharoa, Ambatondrazaka, Moramanga, Anosy-Beanala, Marilambo, Ifanadina, Ikongo, Manjakandrina, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Renivohitra, Antananarivo Atsimondrano, Andramasina, Ambatilampy, Antanifotsy, Antsirabe Voalo sy Faharoa, Vandrina, Ambositra, Manandrina ary Ambomasoa. Tombanano betsaka kokoa ny rotsakorana ny sabotsy lahady mety ohatran'ny 100 milimetatra ny refin'izany anatin'ny 420 ora ka hitarika tondradrano na fiakaran'ny rano na rano miandrona. Entana ihany koa ny mpampiasa ranomasina eo anelanelan'ny Kapy Masoala sy Manakara mba tsy hivoaka ny ranomasina intsony manomboka ny izoma ho avy izao. Iangaviana kosa ireo voakasika rehetra mba hanaraka hatrany ny torolalana ofisialy avoaka ny manam-pahefaneny fotony ary hanaraka amin'ny fivoarana ny toetry ny andro. Etsy andanin'izay azo vana ihany koa ny orambahatra somary mahery vaika amin'ny faritra Tiana hatramin'ny Rampitso Alakamisy vokatry ny fisilainy andian-drahona matevina manakaiky ny faritra Melaky. Eo amin'ny tontolon'ny ilay fampidirana mpilalao vaovao telo amin'ny rahalahy androany ny mpanazatra ny bareny Madagasikara Nicolas Dupuis tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina Jessica Miray sy Manoro Andriamalala no nanao ny angom-baovao. Alexandre Malingam, Hakim Jamel, Eri Bastien, mpilalao vaovao andrafitra ny ekipa pirenena Barea ireo. Mpilalao frantsay avokoa izy telo ireto. Nanome ny valiteny izy telo lahy fa vonina anatevin-darana ny ekipa pirenena. Efa vita rahateo ny passeport malagasy an'ireto mpilalao vaovao ireto. Mora kokoa ny nanaovana ny passeport n'izy telo lahy satria manana ny fiaviany maha-malagasy azy ireto. Et j'ai la chance, alors qu'on avait une liste de 14 joueurs, d'avoir 3 accords de joueurs français qui correspondent à des manques par rapport à notre effectif. C'est-à-dire que vous le savez comme moi, Fanev a pris sa retraite, Dax a un petit souci actuellement, donc il nous fallait trouver des joueurs correspondant au manque de notre effectif, des joueurs offensifs. D'accord ? Même si Caro a fait un match exceptionnel au Niger en tant qu'avancante, il me fallait créer de la concurrence au poste d'avancante et au poste offensif. Être sélectionnable, ça ne veut pas dire être titulaire à la place de ceux qui nous ont fait rêver à la CAN. Hein, moi j'ai des joueurs, j'ai déjà une équipe qui fonctionne. Mais on était, et vous étiez les premiers, vous journalistes vous êtes compétents, à remarquer qu'on avait une équipe vieillissante. Donc forcément, je vais, dans l'exemple de ces 3 joueurs, recruter des joueurs un peu moins âgés, de façon à réduire notre âge. Hakim est très jeune, lui, et Alexandre et Bastien sont sur 28, 28, 26, 28, et Hakim 21, je crois.
Donc on rajeunit l'équipe. On rajeunit l'équipe. Ny fahatelo amby roapolo ny volana martsa izao no tanterahana ny Côte d'Ivoire ny lalao mandroso eo amin'ny Côte d'Ivoire sy Madagasikara. Ny raika amby telopolo ny volana martsa kosa ny lalao miverina izay atao eto Madagasikara. Efa ndray anjara amin'ireo lalao ireo izy telo lahy ireto. Fa eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena kosa indray amin'ny resaka coronavirus na ity valanaretina izay nandripaka olona maro ity mipetraka ho fahavalon'olombelona voalohany ny coronavirus Covid-19 hoy ny eo anivon'ny OMS. Atahorana ny paritany ity aretina ity faran'izay aingana manerana izao tontolo izao raha tsy misy ny fepetra andeo raha tsika ny andindiny izay. Ny voromaika tany Genève ny manampahaizana pikaroka mahery ny efajato isa ikaroam-baolana aingana iadina amin'ny fianaky ny Covid-19. Ny vaksiny fanefitra amin'ny aretina no tao laharam-pahamehana ato anatin'ny volana maromaro. Laboratoire ivitoeram-pikaroana misy 10 no efa noraisiny OMS an-tanana ary 20 afa manderana izao tontolo izao izay manana fitaovana ilaina amin'ny fizahana ireo marary. Hoy ny manampahaizana Tedros Ghebreyesus, mety amiteraka korotana ny fiparitany aretina noho tsy fahampiany fandraisana andraikitra entitra ary mety hiteraka zavatoza ara-politika, ara-toekarena sy ara-tsosialy mihoatra ny asa fampiororona azy. Efajato mahery izao ny tranga hita ivelan'ny Chine, arivo mahery no efa namony aina hatreto ary 4 isa eo no mitondra ny tsimokaretina Covid-19. Fa mbola any ivelany hatrany dia nandrahona ny Syrie ny filoha turka Recep Erdogan fa raha mbola misy ny fanafiana ny miaramila turka dia andray fepetra izy ireo ny tafa tamin'ny filoha rosiana moa ny tenany hitadiavam-baolana mikasika izany. Ny andindiny izay. Dans cet hélicoptère qui survole le sud. Fampiasana ny telefona androany ho nezahan'ny filoha rosiana Vladimir Poutine sy ny filoha turka Recep Tayyip Erdogan ny jerena vahaolana miaraka ny amin'ny ady Idlib. Atao anatin'ny andro maromaro no nifandohana tao an-toerana ny miaramila siriana sy ny turka manoloana ny parlemanta milaza ny filoha Erdogan ary nandrahoana fahanjera bomba ny Syrie raha mbola misy ny fanafiana hafa ataony. Atsivina fa 7 miaramila turka namony tany Idlib vokatra ny tivitra nataondreo Pomba Bashar al-Assad. Ity farany izay fanazy fampitandremana ihany koa ny tokony halan'ny tafika siriana ao Idlib. Vokatry ny fifanarana nisy teo amin'ny Rosiana sy Turkia ny taona 2024 dia manana toerana fitopina miaramila miisa 12 toerana i Turkia. Izay alikoa tompolasy tomboko vavy no namarana ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrana feno hatrany ianao tany tokantrano niaraka tamin'ny MBS mankasitraka ny teknisianina mangatilina ihany koa ireo mpanao gazety niarany salany fanometanana tamin'ny fanatotosana ny tenako manome fotoana ho amin'ny rapitso indray samy io tany Andriamanitra filma tompoko.